trano may teny Antsambyluvato olona roa matikilany afo 70 tsy manan-kialofany. Fanovana gouvernemanta ampy ny fotoana anaovana tombana ny fahefana mpanatanteraka. Fampiasana herinaratra tsy ara-dalàna nidinay fotony nitsirika ireo mpampiasa jiro tsy ara-dalàna ny komina Antananarivo. Alarobia 10 aogositra 2024 faltafaraka aminao indray tombokilasy tombovavy. Ao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao atezina ny araba ary manasanao mpanajana anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Makasika ny fiainam-pirenena sy ny politika avy hatrany. Anisan'ny sosokevitra narosiny olom-pirenena ny anomboana ny fakana hevitra eny fotony indrindra eny anivon'ny fokontany. Nambaran'ireo olom-pirenena sendra ny fandraisam-peo ny mpanao gazety fa eny fotony no ahafantarana ny zava-misy sy ny etaetan'ny vahoaka satria izy ireo no miaina mivantana ny fahasahiranana isan'andro raha toa kosa ka andraikitry ny mpitondra ny mandray sy manatanteraka ireo vahaolana mifanaraka amin'izany tati-baovao ny Narcisse Karazafy sy mbola hava-tsara. Mitaky ny fanganana ny fanatanterana ny fokonan-doham-pirenena ny olom-pirenena manoloana ny fahasahiranana ara-tsosialy sy ara-toe-karena izay sedrainy maro amin'izao fotoan'izao. Ilaina ny fametrahana sehatra fahandrehitra maneho hevitra mba hitadiavana vahaolana maharitra amin'ireo olana mianjady amin'ny firenena raha ny fanazavana. Tsy ohatran'ny misy fotoana manko reto mpanao politika reto ihany ohatran'ny hoe lasa tondra rekila aloha le raha-pirenena efa le vahoaka madinga matsaro majaly. Ohatran'ny ahitana tena amin'ny hevitra ny vahoaka zany dia tokony miainga avy aty amin'ny fototra avy aty amin'ny fokotany mihitsy le izy satria ny zavatra rehetra ne dia miainga avy aty amin'ny fokotany zay vao tonga any ambony fa ny fanjakany any ambony fotsiny mamoaka lalàna hoe zao le lalàna tokony ho atao dia tokony zay zany hoe hevitra ny vahoaka tokony ilaina nefa dia afaka fanaovana atao le fanady adiana amin'ny vahoaka madinga satria vahoaka madinga eny tena mijaly fa ny ao ambony araka ny ao ambony eo dia zareo hoe manatanteraka ny asany fotsiny fa le vahoaka madinga zany raha ho amina mandinga amin'ny andavanandro mihitsy zany dia matsapa an'izay mihitsy hoe misahirana le voary tsisy tsy momonina hoe zao fahasaranana fiainana. Matetika lasa fitaovana enti-miady politika ihany na kilalaon'ny mpanao politika ihany raharam-pirenena ka very anjavo ny tena filan'ny vahoaka ho ny fanehoan-kevitra hifantoka amin'ny tombontsoa iombonana ny fifanankalozan-kevitra afa tsy amin'ny fifandirana ara-politika. Sosialim-bahoaka mihitsy ny tena problemany dia izay zany izy tokony izay aloha ny tokony hafangan'ny fitondrana voavoalohany le izay fivoriana izay fa tsy hoe tantaraina fotsiny le izy avy eo nefa tsy atao akoa dia lasa mifanantenana pokatoaly le vahoaka fotsiny le izy vony zaka satria za limpandrosoanany dia izay limpandrosoana izay mihitsy mahatonga na hoe vonina raha ohatra hoe misy ny fanatsovana na misy ny fivoriana tokony atao raha ho amina manokana zany dia izay le izy raha fandaniako anazy satria io ne raha tsisy ny resaka fivoriana na kondo ohatr'izay dia tsisy zavatra mandroso ny firenena satria samy manao izay daniny sainy fotsiny dia lasa tsy mety le izy. Lahara-pamehana ny fokonan-doha kanefa mipetraka ny fantaniana raha tena ho raisina ny hevitrireo olom-pirenena sy ny hamantarana fa tena FDB ny vahoaka no mivoaka tao anatin'ny fokonan-doha. Fa le olona le hevitra le vahoaka tsirairay avy aty ambany ve fa mety hoe voaray na tsy voaray ara fa mety hoe ny hevitry ny ady sy ny ariva natambatra dia manehoana mivoaka dia rehefa le mivoaka le izy dia inona le fepetra raisy le fanjakana zay le navoaka hoe ilaina le izy Toa karazana fandaniam-bola fotsiny ihany ny fokonan-doham-pirenena satria vola be mihoapapana ny fanatanterahana izany efa betsaka mantsy ny natao tany aloha kanefa tsy nisy vokany fa mbola izao ihany mahazo an'i Madagasikara ho ihany ny fanehoan-kevitra. Afandraiko nefa tsy lavana izy ohatran'ny hoe resaka fandaniam-bola fotsiny satria na déplacement reo olona reo avy any faritra regny tokony avy tanjavatra dia nefa tsy maintsy hoe ampakarina le olona akaty anaovana fikaonandrom-pirenena nefa ny avy eo tsy zavatra mandeha tsisy daholo zavatra atao. Maika ny fanatanterahana ny fokonan-doham-pirenena mba hamerenana amin'ny laon'ny fiainam-pirenena sy hanatsarana ny fari-piainan'ny mponina ho ihany ny fanamafisana.
Taorian'ny fitsidiana ofisialy nataon'ny solitena ireo mpiara-miombina antoka iraisam-pirenena teto Madagasikara tamin'ny volana Jolay dia nisongadina tao anatin'ny fanambarana nataon'izy ireo ny mahazava-dehibe ny fanatanterana dinika politika ho an'ny firenena. Miroso tsikelikely amin'izay dingan'izay ny fitondrana mety azo heverina nisy ny fanovana ny gouvernemanta tamin'ny aloha ny volana septambra ho avy izao raha ny fanehoan-kevitra samihafa. Efa ampy ny fotoana raha naovana tombana ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta ho ny fanehoan-kevitra eo amin'ny fandraisam-peo ny Narcisse Karazafy sary sy rindran-tsary ny mbola hava-tsara. Tsy mora ny manavao sy ny fikasana hitondra fanavaozana eto amin'ny firenena. Misy ny ezaka ataon'ny fitondrana arak'izay tratrany. Fantatra fa mety hisy ny fanovana ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta amin'ny farany volana ho avy. Ny ezaka ny ankamaroan'ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta. Misy ireo tena miasa ary misy kosa ireo mbola votsavotsa. Raha tena hiroso amin'ny fanavaozana gouvernemanta ny fitondrana dia irariana olona mahay miasa kokoa no ireo ekipa amin'izao no voatendry indray. Le izy tsy mora no manao zavatra manavao indrindra hoe amin'ny ankapobeny ange ny olona amin'izao fotoana izao izay manana ny toerany dia olona ino izay filaza tsy hoe efa mifankazatra taminao na mifankahazo aminao ka fantatrao ny toetrany fa mbola olona samy tany amin'ny toerana nisy avy ihany fa rehefa nitatana teo faut hita hoe zao no toetrany ty zao ny kapasiteny zao ny kompétensany zao ny fahainy zao ny tsy hainy dia fijeriko azy ao le mezaka dia mahay ao ny mety ao ihany koa no fijeriko azy mbola mianatra raha angamba ny ekipa sasany. Efa voalaza fa hisy ny fanamboarana ny gouvernemanta mialohan'ny volana septambra satria nisy ny fekevitra navoaka ny vondrona Europeana fa tsy maintsy hirosona ny dinika politika sy ny fanovana gouvernemanta na mialoha na ao aorian'ny dinika politika ho kosa ny mpanao politika Iada Jean-Pierre. Tsy maintsy mitovy fahefana zany ny olona mifampiresaka amin'ny politika fa tsy hoe ndray tsy manam-pahefana dia ndray manam-pahefana dia afaka ifampiresaka ohatrany ataonay ireny. Ny olona mpanao politika mila mahazo toerana izy zay izy hoe vao mifampiresaka amin'ny resaka dialogue politika. Ny dialogue politika zany dia tsy maintsy miteraka ny ray aman-mo noho izay fangatahany firenena mikambana izay tena manahirana ny eto amintsika dia ny gouvernemanta mitondra hatramin'izay fianganany fitondrana Andrina Rajoelina izay nge dia fampandehanany raharaha asa andavanandro ihany no afaka ataony fa tsy manana hoe tena hoe afaka manao asa ngedabe hoe na fampivoarana ngedabe eo amin'ny sehatra asa ataony dia sarotra be zany no manome noty azy satria raha ny noty azo tsika omena azy dia hoe fikaikaiky amin'ny vahoaka ankehitriny. Ampy ny fotoana hitsarana ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta amin'ny ankapobeny tsara ny firafitra ny gouvernemanta misy amin'izao fotoana saingy tsy misy tonga lafatra zato isan-jato noho izany fotoana izao hirosona amin'ny fanaovana tombana ny zava-bitany ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta. Zava-tsy efa mahazatsa io efa nizarintsika an'io ny malagasy efa elaela koa ty gouvernemanta zay ty gouvernemanta mandeha ankehitriny ty mino fa maro koa ny efa azo tsaraina azo ahitsy azo arenina mety tsy diso angamba fa efa fotoanany koa zao tokony hijerenan'izay zay eto tsy miteny hoe ratsy gouvernemanta eo mety tsara io ary tsara io fa kosa tsisy zavatra zato isan-jato zany amin'ny eo tonga lafatra ka zay ny mahatonga anay ilaina ny hoe tokony ho fanovana gouvernemanta amin'izao fotoana zao ahafaha manjefy ny nanao ny mety sy ny nanao ny tsy mety fa amin'ny ankapobeny kosa betsaka ny nanao mety atao anivon'izao gouvernemanta zao. Raha ny hita miroso tsikelikely makany amin'ny dingana politika ny fitondrana fanavaozana amin'izao fotoana andrasana ny toy. Vaovao ny trangam-piarahamonina kosa indray renim-pianakaviana 17 taona sy ny zanany vavy 70 taona potika tanteraka Mainafo avokatry ny trano iseho tetsy Antsambilo Ivato alina. Lamba teny ankotitra sisa tavela tamin'ireo olona nipetraka tao ambondrehany fa zara raha nisy azo niraisana ny entana rehetra fa saika alavenina avokoa hatramin'ny biby fiompy sy ny moto. Tsy nisy nanina kosa ireo olona 12 ambiny nipetraka tao amin'ity trano ity fa tafavoaka avokoa. Miantso vonjy ireo niarambona manoloana ny zava-nisy nijerena azy ireo satria lasa tsy manan-kialofana. Fanadihadiana.
Fil nirehitra tao ambony mety ho vokatry ny court circuit no nanaitra ny ankohonana tao ambany-driana tamin'ity trano rehetra ity alina. Natao izay nivoanany trano ka efa afo be no nitazana vantany vao tafavoaka teny an-tokotany. Rehefa natory zay tamin'ny sivy lasaka zay nanomboka natory. Dia taitra tamin'ny folo sy fefany taitra. Dia nanaitra anay sirkina fil nandrehitra avy any ambony nandrehitra tao an-trano anay telo mianaka tao amin'ilay trano natorianay. Ao amban'ilay maty io. Dia nivoaka avy eo zay voaka avy eo zay nifampisitona nitory ilay zazakely. Dia teo amin'ilay varavarana nefa misy afo midina avy any ambany. Avy any ambony ilay afo midina maka amin'ilay manakana ilay varavarana ovanay telo mianaka. Dia tavoaka ihany anay. Dia tonga teto amin'izay anay. Dia rehefa tonga teto amin'ity tany malalaka ity dia zay rehetra zao efa afo be hitanay tao ambony. Zay tsy hitanay tsony hoe avaiza ilay afo na avaiza. Fa court circuit tamina fil nanaitra anay tao dia zay nanaitra anay dia tonga teto amin'ny tany malalaka anay jerena fa afo be tena fa mirehitra ny tao ambony. Samy namonjy ny ainy sy nanao izay nivoana ny rehetra saingy mpianaka roa nipetraka teo ambony-driana no tsy tafavoaka ka maina nandritra ny loza. Raha ny fahitana ny razana efa nikasa nivoaka ihany izy ireo saingy tavela noho ny afo ny mpisisika niditra tao anatiny ho ny fanazavana. Ilay reny mpianakaviana 70 taona mbola teo ambony fandriana. Ilay zanany 70 taona kosa efa teo ambany samy niohaka. Tsy nahatafavoaka anazy zany raha ny fahafantarako an'ilay firehitra ilay afo arak'ilay resaka dia teto amin'ilay varavarana nanao nirehitra be ilay afo. Rehefa nirehitra be zany ilay afo nanao ohatran'izao izy ilay olona somary manao ohatran'izao mirehitra makany agnatiny zany ilay izy. Dia tsy tafavoaka teo zany izy mianaka. Zay zany ilay izy dia vetivety kely dia sepitra ny setroka tao moa ny olona zany raha izy mianaka reriny tao ambony. Mahisy ary zay tsy ahafahana miandry azy satria hoe noho ilay fahamaizana zany dia ny fiovana izy nefa tsy afaka asiana formule intsony. Dia tsy maintsy atao zany izay ahafahana manary azy haingana ny amin'ny tanindrazana. Raha pisy moa zany no voalaza nefa ny raha miankina raha misanatriny eny an-dalana zany dia naka marza kely izay hoe na pisy na zomasa rehefa tonga. Nanomboka tamin'ny folo ralina ny firehetana nizaka ny antso mpamonjy voany ireo voakasika saingy tsy nisy tonga raha ny fanazavana. Ireo samy fokon'olona iaraka izany no ny famonjy sy namony ny afo izay nahitra teo amin'ny adiny telo teo eo raha ny fanamafisana. Ny antso popie fa le popie tsy tonga mihitsy. Nefa teto akaiky teto misy popie fa tsy tonga fa tonga dia hoe fokon'olona daholo no tamin'ny folo sy fefany nanomboka ny antso popie dia tsy tonga fa le vahoaka zany no mirahina namono ilay afo dia voafehy ilay afo dia maty moa izy. Day tsisy pompe zay fa ny firaisankina ny fiarahamonina moa zany no nahafehin'ny afo izay nirehitra teo. Dia io moa zany niezaka ihany ny fokon'olona hoe nanao izay zavatra nety indrindra tamin'ny zavatra rehetrarehetra fa indrisy fa tsy avitra izy mianaka fa dia taraiky tao ambony tao fa dia izay nahavitra taty amin'ny tokantrano isan-karazany zany sisa ny nataonay. May tsy nisy niraisina intsony ny entana rehetra tao ambony-driana. Lasa lavenona nandritra izany ihany koa ny fananana kely noariana toy ny akoho sy ny moto ho ny fanazavana. Miverina aotra raka izany ireto fianakavian-dreto ka miantso ny mpitondra fanjakana mahafisy izay malala tanana ijery sanampy azy ireo. Manokana aloha zao tena tonga dia potika ny akohonay rehetrarehetra tao ny motoanay rehetrarehetra tsisy entana voaraitsy fa tena départ zéro zay teny akoditra ihany aloha hatreto zany tena ohatry ny apita misy farany hoe apita manam-pahefana amin'ilay be angambany any amin'ny président tena mila vonjy tsisy départ zéro mangataka tolontanana fanjakana zay nentina nanavotana tsisy herenana intsony. Lamba teny akoditra sisa tavela teo tokotany no nandaninany alina iray amanontolo mandra-parain'ny andro ho ny fanazavana. Tokotany aloha zany zay hatramin'izao aloha hatramin'ny alina tamin'ny folo sy fefany vino tamin'ny adiny roa après an'ilay zava-niseho zany dia adiny roa tao aorianany nahafatin'ny afo moa zany zay dia efa tete tokotany aloha no niezaka namory ny fokon'olona sy ny tsokasofle namory ny olona mba ohatrany hoe mba nifanotrina teto zany niatrika ny zava-misy rehetrarehetra teto zany dia mba tsy nisy nody aloha ny fokon'olona fa dia mba niatrika parapara miandry teto zay. Nandoroko ny kely teo dia teto daholo zay tsisy nihetsika teto fa teo daholo dia niarany andro dia niarany nampidirina tao ilay razana karakaraina tao dia nampidirina tao dia avy eo ny fokon'olona no niandro teto an-tokotany satria ilay trano be efa tery satria tsy atonina ilay olona tsony dia teto an-tokotany zay mandra-parain'ny andro. Ankoatra ireo olona roa namony ainy olona 12 tsy manan-kialofana taorian'ny ity loza ity.
fa nitondra fanazavana mikasika ny Antony mahatonga ny fahatapahan-jiro tamin'ny faritra sasany atao amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo androany Tale Jeneraly Lefitra misana ny famokarana herinaratra eo anivon'ny orinasa Jirama Andriamatoa Mandaniaina nomena no amafisiny afa mbola ito mandritra ny 3 andro ny fandefasana orana artifisiala nandekaleka raha ny fanazavana. Nisy fikorontanana teto amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo androany satria dia nisy fahatapahan-jiro nanomboka ny maraina teo zany ary ito zany io tolakandro io. Ny antony moa zany dia satria voalohany maroka ny andro dia tsy navita namokatra ara-dalàna ny mpamokatra ny vata-mpamokatra zany herinaratra avy amin'ny masoandro ao Ambatolampy izay omaly izy dia navokatra tany amin'ny 720 mégawatt tany nandritra ny andro zany ary androany zay dia teo amin'ny 4 mégawatt eo fotsiny no vokatra azo avy any. Ny faharoa dia misy ihany koa milina iray ao amin'ny Saint-Léona izay sendra tsy fahatomombalana zany izay manana tanjaka 7.5 mégawatt. Ilay rehetra eo no mitambatra dia lasa tsy zaka zany ilay tanjaka teto anivon'ny tambazotra iraisana Antananarivo. Na dia efa niezaka ny Jirama na dia efa ireo milina tao amin'ny taky na koa dia mbola tsy zaka zany izay visatra izay. Amin'izao fotoana izao dia nanomboka omaly nanatanteraka fandatsahana orana artifisialy zany ny Jirama izay niato moa zany ny androany ary toy mandritra ny 3 andro zany. Mifandraiky amin'izay vaovao izay nidina ifotony nijery ny fomba fampiasana herinaratra eo anivon'ny tsena Nanosobe ny tompony andraikitry ny tsena sy ireo teknisiany eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra matetika loatra ny aintrano mitangana ihany koa ny fandaniana herinaratra rehefa tsy mahazaka ny source aka izay no mahatona natanterana ny fidinana ifotony. Narcisse Karazavy mbola avatsara. Atao rin'ny fanisana mikasika ny fampiasana herinaratra tsy ara-dalàna teto anivon'ny tsena Nanosobe dia indroso tamin'ny fidinana ifotony ireo tompona andraikitry ny tsena eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra betsaka ny fampiasana herinaratra tsy mifanaraka amin'ny fifanarahana natao tamin'ny sokafantsena ny taona 2004 raha ny fanazavana nomeny tompona andraikitra. Fanadihadiana rehetra makasika amin'ny branchement illicite tetỳ amin'ny tsena Nanosobe nanomboka tamin'ny latsinainy efa hita sy voamarina zany fa maro ny tsy ara-dalàna amin'ny jiro ety dia tahaka ty eto amin'ity birao ity zao dia io zao izy nisy faritra hoe nasoriny fa omaly io mbola tsy nasoriny tahaka izany koa ty mpivarotra jus eto ity any ivelany mihitsy izy no mitarika jiro. Ato amin'ny tsena Nanosobe zany dia maro ny branchement tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy izay araka ny convention hatramin'ny voalohany nanomboka 2004 nisy ity tsena Nanosobe ity dia hoe prise ray sy ampoule ray ihany kanefa rehefa ny rahantsika nahita teo dia ireny ny zava-misy fa tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy. Zany mbola vao eo andala mpanaovana fanadihadiana fa nahatonga nandray fanapahan-kevitra voalohany indrindra aloha nisy an'ilay fahamaizana teto Nanosobe faharoan'izay anisan'ny anjara asanay missionay ao anatin'ny servicenay ny fiarovana ny tsena. Ny rosoana avy hatrany fanapahana ny herinaratra tamin'ireo tsena tsy mifanaraka amin'ny fepetra ny maraina teo mpivarokena ny akamarony noho izy ireo mila vata fampangatsiahana amin'ny entana midiny. Laza kosa ireo mpivarotra fa jiro ray sy vata fampangatsiahana ray no ao anatin'ny fifanarahana. Loatra ny jiro ny tapaka avy any frizidera satria raha ny lalàna mipetraka eto anivon'ny komina tamin'izay nareny tsena ity dia ny zavatra périsable ndresa dia mahazo mitazona frizidera ray sy jiro ampiasaina dia amin'izao fotoana izao nefa tapahana le frizidera dia raha ohatra zany ka tsy lany ny henanay amin'izao dia aiza nataonay ao anareo zany nefa miala vanta ny komina ve ny hena masisy tsy maintsy azo amidy ambony tsena ntsony dia hoarina ray zany nefa mitradio misy maskareny ivetan'io fa raha ny lalàna mipetraka eto anivon'ny tsena ny resahana dia tsena ray mivarokena zany na mpivarotra tsondro na zavatra périsable dia manana frizidera ray zay ny lalàna ka raha zao anapahana ny jirona izao zany dia tsy mety aminay mihitsy satria zao tsy lany zao ny herana zao mbola mangatsitsika enany dia mbola zevina fa raha piso afaka piso afana amin'izay hoanjo dia atao aiza zany hena tsy lany arina avesa ahoana nefa misy maskareny io tsy mety zany zao fanapahana jiro zao fa alohan'ny anapahana an'lizy dia tokony misy foana ny fampiresahana hoe ohatra zany hoe ho tapahana ny jiro.
mitangana loatra ny vidin-jiro eto amin'ny tsena Nanosbe kanefa ny komuna ny miantoka ny apahany betsaka amin'ny fandoavana azy any anivo ny orinasa Jirama. Ambonin'izay efa tsy mahazaka intsony ny sorsa ny herinaratra ka lasa mitarika akory sirkuit matetika izay no antony nanatanterahana ity fidinan'ny fotony ity raha ny fanazavana nomeny talentsena eo anivo ny komuna Antananarivo renivohitra. Dina de 8 heures ny toyany satria surconsommation io ataontsika io zao fampiasa an'le mila forsa reo zany dia tsy ao anatin'le convention fanarahana tsony dia misy survoltage zany eto zao doan'izay misy apahana amin'ny commune anatin'io dia zareo zany namorona napitsa compteur vaovao zay sy tokony anatin'ny convention zay misy commission juridique moa amin'ny commune dia anjara manohy anazy mbola misy moa zany fanatorana après an'ity zavatra ty dia 8 heures sady fanatorana sy fanarahana raha io raha isy fanarahana fa andeha aloha ty asa voalohany ty dia ho jerevantsika eo sy tokony ho toyany amin'ny manaraka na rehetrarehetra Antananarivo toko anatin'ny 39 division. Tsy hijanona eto amin'ny tsena Nanosbe any fa irosy tsikelikely amin'ny fidinana ifotony eny anivon'ireo tsena rehetra eto Antananarivo renivohitra ny tompon'andraikitra raha ny fanazavana. Fanankatoavy ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny lalàna manavao ny sehatry ny avaly petroleto Madagasikara ka fa ny fanjakana manafatra mivantana solika amin'ny lalàna sampandrarana rafitra iray na azo alalana taoriny ilazany fa mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ireo fepetra ao anatin'ny lalàna nolany ny antony miram-pirenena nandritra ny février ara-potoana voalohany. Everina fa anamafy ny andraikitry ny fanjakana amin'ny fiantohana ny famatsiana solika sy ny fitoniana eo amin'ny sehatry ny angovy eto amin'ny firenena ity fepetra vaovao ity nambaran'ny HCCC famanaja ny foto-kevitry ny fahalalan'ny fandrarana ny fiarovana ny fampiasam-bola ary ny fitovinjo eo anatrehan'ny lalàna ny fanapahan-kevitra no amafisiny fa mbola afaka miasa amin'ny sehatra ireo mpandrarà tsy miankina ary ny fidiran'ilay sampandrarana azo lalàna amin'ireo fotodrafitrasa fitehirizana kosa izay tsy maintsy tanterahina araka ny fitsipika mangarahara eo amban'ny fanaraha-maso ny ofisy malgache des hydrocarbures na ny OMH. Fa iverenantsika kely ny vaovao ny politika tsy misy afa-tsy ny dinika politika ihany no dingana lehibe ahafahana mamezona ny fitoniana sy manomana fifidianana amin'ny taona 2024 ho ny faneho-kevitry ny mpanao politika Christian Taber. Rehefa vita ny dinika politika dia tokony hisy ny fe-kevitra na fifanarana iombona na fanamiroso amin'ny dingana manaraka entina manarina ny firenena. Narcisse Karazafy mbola afa-tsara. Zava-dehibe ny fifanantonan'ireo filoha teo aloha sy ny filoha amin'ny fanavaozana ary efa nandrasana hatry ny ela izany irosoana amin'ny fanombohan'ny dinika politika ho ny faneho-kevitry ny mpanao politika. Ny dinika politika ihany no lalana ahafahana mametraka fitoniana sy misoroka ireo savorivory politika. Ilaina ny famaritana mazava ireo loha hevitra hodiniana ary raha tratra mialohan'ny fifanarahana politika dia mbola azo tanterahana ara-potoana ny fifidianana kasaina atao amin'ny taona 2024. Ao anatin'ny fotovolana nitondràna izay rariny sinisy izy raha misokatra amin'ny hery politika amin'izay zany satria mahatsapy izy androany fa tena pirma politika zany ny fitondram-pirenena zany. Volana mafisiny zany tany Akarmalaza isaorananao ndre matao filohan'ny fanavoazana hoe tsy mbola iny ihany izy ny fionana fa matetitetika ny fionana ary tsy izay telo lahy ihany fa isokatra amin'ny lafin'ny politika rehetra zany ny entité politika ny raha rehetrarehetra ka izay manko no ny raha nindraindrainay avy aty amin'ny atokitana zany hatramin'izay ny fifanantonana zay mba mahana ny problème politika satria na izao fisavotagna zao ane dia misy manao politika maloto idestabiliser le fitondram-panjakana ka rariny sisiny igny ary manosoka mafy zany zahay avy aty amin'ny atokitana Madagasikara mba ho accélérena mba hisiny fifanarahana politika zany mazava sy madio tsara fa kosa tsy aoka tsy anao safelika sika ao anatin'izay akory politika zay fa tena misy adihevitra mazava tsara. No mafisiny fa ilaina ihany koa ny fandiniana lalina ny rafitra hitantana ny teteza mita raha toka io ny lalana hifanarahan'ireo mpisehatra politika efa ela no nisy antso hanavaozana ireo androm-panjakana sy rafitra misy ankehitriny ary tokony nisy tondro zotra mazava ahafahana mametraka teteza mita tena izy. Ny fitarazon'ny teteza mita mantsy dia mety hiteraka fisalasalana eo amin'ny mpiara-miombonantoka ara-bola sy ara-teknika ka ilaina ny fametrahana fandahara-potoana mazava. Mako zany fotoana zany namoagnana io fa io ane zany tagny amin'ny 14 octobre misy ny efa nitenen'ny filohan'ny fanavoazana fa tsy voavahiny aminay antokitana ary teo no misy sosoany tapoan-drano ny
raharam-pirenena satria niverina amin'ny teny navoakany koa zany ny PRRM eo zany somary napisy indrikely tamin'igny ka androany zany mampirisika an'iregny zanjy aleo mahalasa an'iregny mihitsy mba hiara hitaky amin'ny vahoaka sy ny mpanao politika satria zay niantsoantso teo sy maintsy ravana aloha 4e république mba ahafahasika miditra amin'ny 5e république zany zay ngamba ny fehiny satria tsy afaka hiroso atsika raha mbola le rafitra efa loto eo aloha no mbola vila constitution fa natao am'izao zany dia vila feuille de route ohatra ny tany amin'ny accord ny Maputo regny zany dia fotoana zao par rapport ny asan'ny député tetiko moa zaho tsy milaza hoe tsy miasa izy reo azonao fa matoa gn'aintsaintso ny vahoaka tery na vahoaka ihany azonao hoe ravana ty misy antony fa tsy adala olo mitako ny fandavagna eo mikasika ny lafiny sosialy kosa dia nambara ny favoafeny fisondrom-bidim-piainana na izany aza mbola olana lehibe ny tsy fandriam-pahalemana ho mora kokoa ny hamaha io olana io rehefa miroso amin'ny dinika politika andraisan'ny mpanao politika rehetra anjara ho ihany ny fanazavana azoazaina hoe mistagné ho vidin'ny vary dia ohatrohatran'izay daholo ny PPN sy ny tany regny zany fa ny olana teo fotsiny zany ny fomba igérena le resaka hoe tsy filaminana iny tsy ho an'ny fanjakana rery hoa fa manentana atsika tsirairay miangavy any amin'ny fokotany rehetrarehetra agny zany mba hiara salama tany filaminana tsy sianavagna ohatran'izany sy fokotany mba hiasa tsara feny zany misy azakazaka aratosika aloha zany ezaka mafy ataon'izao mpitondra zao agnatsaratsara ny fiainany vahoaka fa tsy tafavoaka zay satria misy mifrene an'le izy koa raha tsy mandeha le accord politique le dialogue politique fa rehefa mipetsaka sara ny dialogue politique dia mipetsaka le apaisement dia miroso ny antso ny fitondrana ity mpanao politika ity mba andray ny hevitra ny ankolafy rehetra fa tsy antehitra amin'ny tatitra avy amin'ny mahay misolelaka ihany ary nanamafy fa tokony hampanjakaina ny fihavanana sy ny fifampitokisana eo amin'ireo mpitalika politika ho tombotsoa ambony ny firenena manoloana ny trangana tsy fandriam-pahalemana ankehitriny sy ny fionana sy fifanankalozan-kevitra atao amin'ireo lehibe ny fokotany sy ny voamera ny fandriam-pahalemana ka ny entanina manokana izy ireo hanamafy ny fiara-miasa amin'ny mpitandro ny filaminana notsindrin'ny minisitra fa zava-dehibe ny fampitam-baovao ara-potoana momba ireo olona mampiayay sy ireo tranga mety hanohitohina ny filaminam-bahoaka fanampanazavana miankina betsaka amin'ny fiara-miasa akaiky eo amin'ny mpitandro filaminana sy ireo vondrom-bahoaka paritra indrindra ny fokotany ny fametrahana fandriam-pahalemana maharitra eto andrenivohitra hoy ny minisitra ny filaminam-bahoaka nidina ifotony nanara-maso sy nankahery ireo mpitandro filaminana teny Ankianja ny minisitra ny filaminam-bahoaka ny inspecteur général de police Eric Michel nitsidika ireo fokotany Andavamamba Anjezika Voalosy faharoa anaty hazo Isotry ary antetezana voany izay isan'ireo faritra heverina ho marefo amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana ny délégation notariny fa ny antony dia mankaherezana ary fanamafisana fiara-miasa ny vondrom-bahoaka paritra sy ny fitanonan'ny filaminana izay atao hoe rano sy vary raha amin'ny fitanonan'ny filaminana amin'ny ankapobeny izay ihany koa no nentinay nanamafisana ny fomba fiasa ho an'ireo fokotany tsirairay avy ho amin'ireo voamera ny andraikitra ny fandriam-pahalemana izay manana ny fomba fiasa ny tsirairay avy kanefa amin'ny ankapobeny dia hoe fanomezan-tanana ho an'ny fandriam-pahalemana izay tokony iaina ny vahoaka azo lazaina hoe misy ny fiara-miasa akaiky ary matoa misy ny vokatra dia misy ny loharano-baovao izay miainga ety fotony ny atao hoe fiara-miasa dia ngamba fampirisihana no ataoko eto dia ny hoe aza misy ny fisalasalana antsika tsirairay avy fa mampirisika antsika ny loharano-baovao raha misy ny fisalasalana ho lafin'ny fatahorana amin'ny zavatra rehetra mety hitranga dia eo ny izay mpitandro filaminana efa manana ny mantianina momba ny fanomezana izany loharano-baovao izany ho fanomanana ny aseny fotony dia nanolotra fitaovana isan-karazany ho an'ireo fokotany ny minisitra ny filaminam-bahoaka mba hanamora ny fanatanterahana ny andro-masom-pokon'olona nanatrika ity fidinana ifotony ity ihany koa lehibe ny distrika n'Antananarivo voalohany izay niaranjery akaiky ny fepetra entina namafisana ny fiarovana ny mponina eny anivon'ireo faritra notsidihana sokatra radiata astrochelis
radiata misy sary 20 no sarina tao amin'ny seranantsambo ny Toamasina raha nentina antsokosoko tao amin'ny sambo avy any Tolanar Fort Dauphin raha ny fampitambo avao. Vokatry ny fiara-miasa amin'ny fitaliava-paritry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lova-injafy ary ny gendarmerie pirenena eo anivon'ny fahatsarana ny Toamasina no natratrarana ireo biby arovana ireo. Olona roa no voasambotra niaraka tamin'ireo sokatra ary notazonina nanaovana fanadihadiana ka ho atolotra ny fitsarana aorian'izay. Ankoatra io, olona iray hafa ihany koa tehaka nitondra zanaka sokatra Storochelys radiata misy sady 17 tao amin'ny fokontany Ananandemby, komina ambanivohitry Tranivao, distrika ny Beloa, faritra Androy omaly. Notazona amin'ny borgadiny gendarmerie pirenena ho Beloa Androy ity olona voasambotra ity hanaovana fanadihadiana ary atolotra ny fitsarana aorian'izay. Mariana. Fa biby tsy fahita fa tsy eto Madagasikara ny sokatra radiata ary efa voararana lalàna tanteraka ny fitrandrahana sy ny fanondrana azy antsokosoko noho ny makarazana tandindondoza azy. Manamafy ny ezaka migorana ireo mpitrandraka antsokosoko ny arena voajanahary eto amintsika manoloana eo ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lova-injafy ary milaza fa tsy lefitra amin'ireo rehetra izay tratra. Favao ny fampianarana kosa indray avaozina ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa amin'ny alalan'ny fiaonam-be tanterana ny Mahajanga ny 12 sy 12 aogositra ho avy izao. Tafiditra anatin'ny politika kaben'ny fanjakana ho an'ny fanavaozana sy ny plan d'action stratégique na ny PAS ny fanatanterana izany raha ny fanazavana. Fiaonana izay mikendry ny anangana rafitra fampianarana teknika sy fanofanana arakasa moderna mahomby ary mifanaraka amin'ny filan'ny firenena. Tsy hijanona ny Mahajanga ihany fa ito amin'ny faritra maro ny dinika ka isy ny ka ho atolotra ny FFKM amin'ny fanatsarana ny rafim-panabeazana eto Madagasikara ny volavolan-kevitra azo mandritra izany fanadihadiana eo amin'ny rindran-tsary ny Tahiriniana. Tafiditra ao anatin'ny fanatanterana ny politika kaben'ny fanjakana ho an'ny fanavaozana sy ny ezaka fanatsarana ny rafim-panabeazana eto Madagasikara ary mbola nankatoavy ny filan-kevitry ny ministra ny fanatanterana ny fiaonam-be hifampidinian'ny fanjakana sy ireo mpiara-miombinantoka amin'ny famolavolana ny fanavaozana maritra ho an'ny sehatry ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa. Tanjony any amolavolavina sy paikady ombonana anatsarana ny kalitao ny ampifanaraka ny fiofanana amin'ny filantsenana asa ary anamafisana ny fahaiza-manao ny tanora. Ivoaka orineno ny sosikevitra sy ny taridalana stratégique azona manatratra ny tanjony. Mety isy fitohizana ny fankakevitra ny amin'ny faritra ka hitambatra ireo sehatra ho an'ny fanabeazana telo ka nolotra ny fenkevitra ho an'ny FFKM amin'ny fanatsarana ny rafim-panabeazana sy fampianarana eto amin'ny firenena. Aorian'ny fitezana amin'ny faritra dia hitambatra ny secteur éducatif anankitelo zany zany hoe ny éducation nationale, ny enseignement supérieur dia ny ministère de l'enseignement technique hanolotra volavolan-dalàna volavolan-kevitra iray izay ho atolotra ny FFKM zany ho entina ao anatin'ny fanavaozana amin'ny rafitra amin'ny ankapobeny eto amin'ny firenena. Ampivondrona ireo mpisehatra rehetra voakasika ny fiaonam-be ahitana solotena ny faritra, ny sehatra tsy miankina, ny fiarahamon'ny pirenena, ny tanora, ny mpianatra, ny mpandraraha, ireo mpiara-miombinantoka teknika sy arabola, ny mpisehatra amin'ny tontolon'ny fanabeazana sy ny fikarohana. Hojerena mandritra ny fiaonam-be ny fomba hanatsarana ny kalitaon'ny fiofanana, anitarana ny fahafahan'ny tanora manerana ny faritra azo fanofanana ary ampifanarana ny fiofanana amin'ny filantsenana asa sy ny sehatra mamokatra. Dia verina fa ny tanora no tena hiampefan'ny mission n'ity ministère ity ny fahazahoany ny fahaiza-manao entina miatrika ny fiainany andavanandro. Izay fahazavana entiny izay indrindra no hoentsika anatin'ny fanavaozana ny firenena iray manontolo. Ankoatra ireo, tafiditra anatin'ny laharam-pahamehana ihany koa ny fanatsarana sy fampifanarana amin'ny toetrandro ny fiofanana sy ny fitaovana ampiasaina izay mbola lesoka eto amintsika. Ny malagasy rehetra no hisitraka tombotsoa amin'izany saingy tsy njovona manokana amin'izany kosa ny tanora sy ny vehivavy ary ireo marevo raha ny fanamafisana. Raha ohatra ka manao fanofanana foana isika manerana Madagasikara nefa ny tsy mpakakory zany, tsy ilaina akory zany any amin'ny sehatry ny asa dia hiasa maina fotsiny eto isika. Hitantsika fa somary mandroso ny fotoana dia miantitra koa ny fitaovana izay ampiasaintsika. Efa le fitaovana tsy ampiasaina amin'ny orinasa ireny intsony no hita any amin'ireny ivitoeram-piofanantsika ireny dia anisan'ny ezaka voalohany tsy maintsy atao zany amin'izao.
raha ny antotanisa mahatratra 370 nisan'ireo fitoeram-piofanana sy fampianarana teknika eto Madagasikara. Ny 820 amin'ireo LTP raha mahatratra 520 kosa ny CFP ary misy 10 amin'ireo tsy miasa. Everina araka izany fadingana lehibe amin'ny fanomanana tanora ho tompona andraikitra sy fampandraisana anjara azy ireo amin'ny fiainam-pirenena ny fanavaozana apetraka. Makasika ny fampianarana izay ihany, tsy afamala fa manana didy amin'ny fanomezan-danja sy fanampiana tosika ny mpampianatra ny ray aman-dreny amin'ny alalan'ny fanaramaso sy fanabeazana ny zanaka. Misy ny lesoka teo aloha ary azo atao tsara ny manova izany ho ny mpampianatra. Efa hita ny ezaky ny ray aman-dreny amin'ny famodirana mpianatra an-tsekoly saingy mandringa izany raha tsy misy fiara-mahasahy matotra ahatonga ny fampianarana ny zanaka ho lavorary sy zotra araka ny tokony ho izy. Fanady Adina. Mifantoka amin'ny fampidirana mpianatra ny ray aman-dreny mananjanaka mianatra amin'izao fotoana izao. Mbola misy ray volana eo hanomana an'izany mialoha ny dirana amin'ny toe-taom-pianarana vaovao avy io. Ankoatran'ny ray aman-dreny anefa tsy maintsy miomana mialoha ihany koa ny sekoly ahafahana mandreny mpianatra. Eo ny lafiny ara-pedagojika fa tsy maintsy jerena ihany koa ny fotodrafitrasa sy ny tamberina andraikitra ho ny fanamafisana. Na somary miataka ny renivohitra azy tsy manao ambany zavatra izany ireo sekoly hoy ny fanazavana. Ohatran'izay ny hitako ny anaovan'ireo kolona namanareo tonga dia manakarama avy any lavitra mihitsy izy dia iny no alohany mandany vola amin'izay dia iny zany tsisy hoe hena maso fa tonga dia aiza ny vola dia roso telo miasa sisany tsy azo tapitra ny taona. Ny anay zany tena indraindray mahatratra 5 millions ny vola tsy azo amin'ny faran'ny taona. Fa izy io zany misy le miangavy indraindray dia ekena hoe eny ary dia avy eo izy lasa mitambatra dia iny zany ny tena mahavoa. Miova sekoly hafa indray. Matetika ireny tonga dia mitsoaka tsy miverina intsony matetika. Fa matoa izy miverina dia olona tsara sitrapo dia alohany aloha le tsy voalota aloha. Zay izy vao mandoto vaovao indray tsy atao an'izay fa manjary inona moa zany teny gasy ilazako azy. Manjary bordel, manjary variraraka, gaboraraka. Raha vao tsy manao an'izay ianao dia lasa gaboraraka ilay izy dia tsy mety. Fa tsy maintsy alohany teo aloha dia izay izy vao mandony vaovao indray. Entitra ny sekoly amin'ny fandraisana fepetra, tsisy ny gaboraraka toy ny teo aloha ka sady animba ny mpianatra no anara-tsendrika ny sekoly. Anisan'ireo very vola teo amin'ny 5 tapitrisa ity sekoly nanaovana fanadihadiana ity tamin'ny taom-pianarana faranteo. Maro tamin'ny ray aman-dreny ihany koa no tsy mbola nalohatra amin'ny farany saram-pianarana faranteo. Misy ireo tsy miverina intsony saingy misy ireo ray aman-dreny mahatsapa tena ka vonandony volan'ny sekoly. Tsy lefitra araka izany izy ireo fa tsy maintsy aloha ny ambombola mialoha ny dirana amin'ny taom-pianarana vaovao. Misy zany ray aman-dreny tena io zanako io azava-telo amin'io marary fo io salamizao io dia ireny tonga dia hitanao mihitsy ireny le zanako loatran'ireny tonga dia tsy afaka tonga dia tsy mahavoa mihitsy aty ampianarana. Misy indray le ray aman-dreny zany hoe any anay io dia nareo no mitaizan'io matoky anareo zay tena ataovy. Tsy maninona io na bedesina na somary ananovana kely mihitsy raha tsy maninona. Mizara roa zany le ray aman-dreny. Ny ankabea zany tian'le hoe dressena le zanany. Fa misy vitsivitsy ray roa na telo vao nanovanao io zanany io tonga dia efa menasena ianao ho toriny. Misy ny lesoka hita teo aloha azo atao tsara nefa ny manarina izany saingilana fiara-miasa amin'ny ray aman-dreny ho ny fanamafisana. Olana goavana sedran'ny sekoly amin'izao ny tsy fanomezana sazy ho an'ny mpianatra raha misy adisoana ataony. Tokotelo mamasan'andro ny sekoly sy ny ray aman-dreny ary ny mpianatra ka tsy misy fanabeazana avana raha mandringa ny ray amin'ireo. Misy ny école zany tena ny any ambanivohitra any mianatra eny Ambodihazo eny dia tsy sy ny fanjakana olana mihitsy fa ny privé raha vao misy tsy mety kely aty an-drenivohitra dia efa pehan'ny fanjakana. Izay indray tsy manao an'izay fa dia zana-bahoaka io mandoha vola izy rariny koa zany raha mba mahazo tamberina amin'izay fandoavam-bola izay ataon'izay dia miezaka izay hanatsara ny tontolon'ny fampianarana ny tontolo manodidina. Atreto raha ny fanadihadiana natao manodidina ny 500 isan-jato no nahavita ny réinscription eny anivon'ny sekoly tsy miankina izay mbola tsy mamarina ny fisoratana anarany.
Lafim-baovao hafa kosa indray mandalo sedra sy olana maro sosiny ny mpanao asa tanana malagasy amin'izao fotoana izao. Tsy tafavoaka ny vato ny entana ka mampitongana ny tsena raha ny fitarainana nentin'ireo mpisehatra. Dingana maro vao matafavoaka zavatra iray ny mpanao asa tanana kanefa very momoka sy tsy voatra mihitsy izany raha mbola mitohy ny fandrarana ireo asa tanana efa voahodina toy ny vita amin'ny vato sy ny hazo. Eo mpamolavolana didim-panjakana entina mamany olana ny ministera tompon'andraikitra amin'izao fotoana izao raha ny fantatra ankoatrio efa mandeha ihany koa ny fijerena ireo pitsopitsony rehetra azona manatanteraka ny drafitra fampiroboroboana ny fizantany na ny plan marketing de la destination eny amby 2022 telopolo amby 2022 fanampanazavana. Miankina amin'ny akora fototra hatrany ny vokatra ataon'ny mpanao asa tanana malagasy. Mbola mampitarain'ireo mpisehatra nefa ankehitriny ny tsy famelana ny fitondran'ireo entana efa voakarakira vita amin'ny vato na hazo ivoaka eny amin'ny seranam-piaramanidina. Miemitra vokatra io ny mpizantany izay tena manjifa ny vita malagasy ka manaratsy ny tsena. Sady very vola ny mpizantany no very momoka ny ezaka ataon'ireo mpanao asa tanana. Tsy laza ny intsony ny fitangany etra ilaina amin'izy ireo. Satria hoe tsy azo avoaka ohatra fotsiny hoe ny hazo nefa ny izay tamin'ny efa nisy fotoana tamin'ny fotoan'andro ny hoe ny zavatra izany rehefa travailler dia azo avoaka somatsara dia nefa lasa sakana ilay izy eny dia miverina fotsiny dia lasa manelo vaovao indray ilay torista sasany dia tsy mividy tsony ny torista satria bloqué eo amin'ny seranana ilay izy. Tsy mandroso mihitsy ilay asa tanana vita malagasy. Misy sakana amin'izy mihitsy hoe le hazo mivoaka mihitsy zany. Any amin'ny resaka hoe patante indray ngamba anao zany hoe mazefatra kely amin'ilay varotra zany. Dia tsena moa tsy misy raha teo ny client tsy miverina mandalo sedra kely le ara-malagasy zany amin'izao andro zao dia dingana maro vao matafavoaka zavatra iray ny mpanao asa tanana. Miaingany amin'ny fanangonan'ireo akora fototra sy ny fikirakirana izany ahavitana zavatra iray kanefa avy momoka sy tsy voatra mihitsy izany raha mbola mitohy ny fandrarana. Antoka iray anehoana ny maha izy azy ny malagasy ary miantoka ny fampandrosoana ny firenena nefa ny asa tanana ho ny fanazavana. Tsony hoe miasarotra ny fomba fangalana anazy ohatra dia sahirana ny any amin'ny fotony mihitsy dia lafilafy kely koa masokarena ilay satria sarotraritra koa fomba fanatanterahana ilay izy dia ny mpanao azy koa efa hoe miezaka manao manatsara trano dia nefa tsy mivoaka mihitsy ilay hoe mba hisongadina malagasy satria voatonga eny dia bloqué ilay izy dia lasa ohatrany hoe verimaina ve sa ahoana dia ohatrany hoe tsy roborobo mihitsy ny ve zany sa ahoana. Amolavola didim-panjakana manoloana io ny ministera tompon'andraikitra raha ny fanamafisana nandritra ny fitidihana ny tsenany asa tanana tetsy Behoririka androany. Rehefa vao travailler kosa ilay zavatra dia tokony ho azo amondrana fa tsy misy dikany zany raha hividy azo tsara tarehy ilay olona dia avy eo andeha ho ariana ilay satria sakana ny doany ny vato sy ny sisa dia mamolavola n'io décret io zay ary hoentinay edivana eo anivon'ny filan-kevitry ny gouvernement sy ny filan-kevitry ny ministra io décret io. Ankoatrio, nanamafy ny ministry ny fizantany fa efa mandeha ny fijeren'ireo pitsopitsony rehetra azona manatanteraka ny drafitra fampiroboroboana ny fizantany na ny plan marketing de la destination eny amby 2022 telopolo amby 2022 izay efa nankatoavin'ny filan-kevitry ny gouvernement sy ny filan-kevitry ny ministra omaly. 3 alina sy 3 hetsy ny mpizantany eto Madagasikara raha 10 hetsy no viana napetraka ao anatin'ny drafitra. Maresaka avy any ivelany tsy navita mandrava balafomanga rosianina na dia iray aza ny sampam-piarovana anabakabaka Ukrainiana nandritra ny fanafiana tao Kiev ny aliny talata 4 aogositra 2022 lasa teo toy izao ny makasika izay. Fanafiana lehibe izay tamin'ny alalan'ny balafomanga sy drone manodidina ny Kiev sy ny manodidina azy no nataon'ny Rosia alina. Balafomanga Iskander M misy 420, Zircon misy 4 ary drone misy 520 no voalaza fa nalefa fanafiana ny Ukraine tamin'io alina io. Nasakana drone maro Ukraine saingy tsy nasakana balafomanga na dia iray aza. Vokatr'izany, nahafatesan'olona misy 410 hatreto tao Kiev sy ny manodidina azy ary olona 10 kosa no naratra mafy. Mety mbola hitombo io isa io satria mbola eo andalam-pikarohana ireo olona any anaty trano rava sy ny korontam-bato ny tompony andraikitra any an-toerana. Ity fanafiana nataon'ny Rosia ity dia mety anisan'ny fanafiana mahery vaika indrindra nahazo an'i Kiev tao anatin'ny fotoana farany ity. Mihamanano sarotra ny fiarovana ny renivohitra noho ny tsy fampiny fitaovam-piarovana noherana ny balafomanga amin'izao fotoana izao.
Any Syria fampisehoana maromaro tokony ataon'ireo mpanakanto voalaza ho nanohana ny fitondran'i Bashar al-Assad no nofoanana tany antoerana amin'izao fotoana izao. Tsy nanaiky ny anatanterana ny fampisehoana ataon'ireo mpanakanto ireo ny mponina tao amin'ny Syria noho ny fifandraisana nananan'izy ireo tamin'ny fitondrana nahongana teo aloha. Taorian'izay nanao fialan-tsinam-pahabe-maso ny sasany tamin'ireo mpanakanto ireo. Fanampanazavana. Ny rehetra ny atezerany mponina tao Homs ny 20 Jolay lasa teo ka nitarika ny fanafoanana ny fampisehoana ireo mpira-panoana ny fitondrana teo aloha notariny Bashar al-Assad izay nesorina tamin'ny toerana. Voalahatra hanao fampisehoana ny 14 Aogositra ho avy izao ao amin'ny trano fandraisam-bahiny sy trano fisakafoanana Lyon Palace ao Wadi al-Nazara ny akaikin'ny Homs ilay mpira libanais Mohamed Iskandar. Nofanana izany fampisehoana izany no izy voalaza ho nanohana ny fitondrana teo aloha. Ilay mpira siriana Hossan Zinid kosa dia nikasana fampisehoana tao Homs. Manoloana ireo hetsika fanoherana ireo dia nanambara ny fanafoanana ny fampisehoana ny tompony andraikitra mpitantana ny trano fandraisam-bahiny Lyon Palace. Noraisina izao fanapahan-kevitra izao no ny fanajana ny fihetseham-ponimponina sy hitazomana ny firaisan-kina ary ny firindrana eo anivon'ny fiarahamonina. Taorian'ny fanafoanana ny fampisehoana rehetra izay tokony nataony dia namoaka lahatsara tao amin'ny tambajotra sosialy Mohamed Iskandar ny 20 Jolay na dia efa nisy aza ny firesahany tamin'ny filohan'ny tetezamita siriana Ahmed al-Sarraj ho fahafahany hiditra ny tseratra indray amin'ny zavakanto. Ny farany volana Jona teo ihany koa dia efa nanafoana ny fampisehoan'ny mpihira iray hafa antsoina hoe Sadi Jamil izay fantatra tamin'ny fanohanana fitondrana ny ministeran'ny kolotsaina siriana. Ireo mpanakanto ireo dia efa samy naneho ny fanohanana ny fitondrana teo aloha ihany koa tamin'ny alalan'ny hira nanomboka tamin'ny taona 1924. Raha tsy aivina noho ny fampiasana heriseritra toy ny fairano sy ny daroka bomba tsy manapatamperana. Ny fampijaliana sy ny heriseritra teo amin'ny fiarahamonina miampy ny fantrana sy ny firodanan'ny toe-karena tao amin'ny firenena io no anton'izao fankahalan'ny vahoaka azy izao. Ny vorona Coraci Nombrel Akonu sy ny tetezana Rakotsbrek no afakely entina amina ho anio araoary. Ny Coraci Nombrel Akonu na Cephalopterus glabricolis iray amin'ireo vorona afakely indrindra eran-tany. Ny lay dia manana volo mainty eo ambony lohany ka toy ny elo manarona ny vavany. Afaka atsangana na afeny io arakaraka ny toe-javatra. Tsy izay ihany fa rehefa fotoam-pitadiavana vady dia mivonto be ny tendany mena ary mampamoaka feo mafy sy lala izy mba hisariany vavy. Miangona amin'ny toerana iray ireo lahy samy miezaka mampiseho ny hatsarany sy ny herin'ny feony mba ahazahoany vady. Mifindrafindra toerana koa ity vorona ity. Any amin'ny faritra iva no ipetrahana mandritra ny taona maro. Fa rehefa fotoam-panatodiana dia miakatra any amin'ny ala eny an-tendrombohitra izy manaraka ireo hazo mamoa. Voankazo ny tena sakafo ny saingy mihinana bibikely, olitra, sahona ary androngo madinika koa izy. Any amin'ny ala mando any Costa Rica sy Panama no tena ahitana azy. Ary misy vitsivitsy ihany koa any atsimon' ny Nicaragua. Mampalahelo anefa fa mihenatra ny isan'izy ireo noho ny fahasimbana sy ny fihenan'ny ala fonenana. Tombanana fa 740 ka hatramin'ny 170 mondra ireo vorona efa lehibe mbola tavela ka voasokajy ho biby tandindomindozy. Tetezana iray toa manao faribolana feno rehefa hita taratra anaty rano ny Rakotsbrek. Any Alemaina no misy ity tetezana iray hafakely ity. Raha vao mijery ny Rakotsbrek dia mety eritreritra fa sarinamboarina kanefa tena misy izy io. Naorina teo anelanela ny taona 1970 sy 1970 tao amin'ny parka Kromlo ity tetezana ity. Natao manokana ny bikany mba hifanaraka tsara amin'ny taratra ny rano eo ambaniny. Rehefa toy ny rano dia toa faribolana vato feno no hitany maso na dia tetezana iray aza. Vato bazalta no nanamboarana azy ary voafantina tsara ireo vato tsirairay mba azahoana io endrika miavaka io. Noho ny bika aman'endriny somary mampitolagaga dia nomen'ny olona anaram-bositra hoe Pont du Diable izy. Ankehitriny dia voarara ny miampita azy, tsy noho izy mampidi-doza fa ho fiarovana ity vakoka manatantara efa 100 taona mahery ity, mba ho hita ny taranaka ny aoriana. Hatreo ny fiarana tombo-kilasy tombavy mankasitraka anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany tenako mametraka ny mandra-pitafa ho manaraka indray. Veloma tompoko.